Meraba tompoko lasy tompoko vavy mbola ankafaliana indray no andorana anao ny Météo Toetry ny andro ary hoan'i Sabotsy Alahady sy ny alatsinainy ho avy izao. Ao anatin'izay dia ny talio moa zany ny talio tanteraka na hoe ny mousson no andrafitra ny Météo Toetry ny andro ao anatin'izay telo andro ho avy izay. Raha mahakasika ny any an-dranomasina aloha amin'ny ankapobeny dia amin'iny morotsiraka manamorona ny ao anelanelan'ny taolana Cap Sainte Marie iny no somary maherihery ny onjan-dranomasina amin'ny ankapobeny vokatry ny fisiana dia ny tangonin-drahona izay somary tahantsika ao atsinanana ny nosy ao. Ho an'ny rapitso maraina ary dia misy zany ny sisan'oram-baratra amin'iny morotsiraky ny Boeny sy Sofia iny toraka zany ihany koa dia amin'ny morotsiraky ny faritra atsinanana vadivavy ary fitovinany aty ny ao an'ny avoatany kosa dia mandrahona amin'ny ankapobeny misy tandrivon-drahona kely ihany zany amin'ny faritra sasany fa ny ankoatr'izay dia ifandimby ny rahona sy ny masoandro. Raha ny tolakandro kosa indray ary dia misy ny oram-baratra mitsitokotoko zany ho an'ny faritra avoatany ho an'iny morotsiraka atsinanana rehetra iny sy ny avaratra andrefan'ny nosy rehetra iny maina aloha amin'ny ankapobeny aty amin'ny faritra morotsiraky ny faritra Melaky, ny faritra Menabe, atsimo andrefana ary ny faritra Androy. Makasika ny vinavina ho an'ny maripana kosa indray dia manodidina ny 7 degré Celsius ny avoatany ny ambony indrindra. Radoka 7 ka hatramin'ny 1 kosa ny morotsiraka atsinanana 2 ka hatramin'ny 4 aty amin'ny morotsiraka andrefan'ny nosy iny ny mafana indrindra moa dia mahatratra 7 degré Celsius ny faritra Menabe sava ary amin'ny terina avaratry ny nosy no ahitana izay. Toy izay toetry ny andro zay ihany ho an'ny Alahady dia mitohy aloha ny orana amin'ny ankapobeny akoatrany aty amin'ny morotsiraky ny Menabe sy ny faritra Melaka zany no somary maimaina amin'ny ankapobeny. Ny maripana raha ho an'izay Alahady izay dia 20 ny aty amin'ny faritra avoatany, 20 ka hatramin'ny 23 ny morotsiraka atsinanana, mihoatra ny 23 ny morotsiraka andrefan'ny nosy mbola 23 hatrany ambony indrindra dia ny faritra Menabe sava ary terina avaratra hatrany. Amarana ny toetry ny andro kosa ho an'ny alatsinainy dia aty amin'ny tapany avaratry ny nosy no tena ahitana ny oram-baratra amin'ny ankapobeny somary mandrahondrahona ifandimby-ndrahona sy masoandro aty amin'ny faritra Melaky, Menabe, atsimo andrefana, Androy misy tandrivon-drahona kely ny alina ho an'ny faritra nosy sy ny faritra Iorombe ary ny faritra atsimo atsinanana aty amin'ny ilana andrefan'ny avoatany kosa dia homaina hatrany fa misy tandrivon-drahona kely ny alina. Makasika ny vinavina ho an'ny maripana dia 20 ka hatramin'ny 20 ny faritra avoatany, 20 ka hatramin'ny 23 ny morotsiraka atsinanan'ny nosy, 30 ka hatramin'ny 30 ny morotsiraka andrefan'ny nosy. Raha ny mafana indrindra dia 30 degré Celsius ny faritra Boeny sava ary ny faritra Diana. Ho an'ny falitondrivotra kosa indray ary dia ambany amin'ny ankapobeny taly falitondrivotra eto Antananarivo renivohitra ambany fiatran'ny OMS avokoa aloha ny rehetra izay voaray. Raha ny mandrafitra ny toetry ny andro ato anatin'ny 3 andro ho avy no jerena dia vinavinaina ijanona ho ambany hatrany ny tahan'izay falitondrivotra zay eto Antananarivo renivohitra. Makasitraka anao nanaraka izay vaovao izay hatramin'ny farany amin'ny manaraka indray veloma tompoko.